Eo amin'ny tontolon'ny fiaraha-miasa ny ivelany sy diplomasia ny faran'ny volana ho avy izao no anatanteraka fivahinianana aty amin'ny faritra Afrika ny filoha Amerikanina Barack Obama fitsidiana izay hamarita ny fiaraha-miasa amin'ny Afrikanina anisan'izany moa ny fampiroboroboana ny tanora mpitarika. Vola Ravoavy manao fanadihadiana eo amin'ny sariny Stéphane Razafy Manjimby. Afrika Atsimo, Sénégal, Tanzanie no firenena eto Afrika hotsidian'ny filoham-pirenena Amerikanina Barack Obama ny faran'ny volana Jona ity. Fitsidiana voalohany izay ho tanterahan'ny filoha Amerikanina tao aoriana alaniny indray hitondra mandritra ny 9 taona ny États-Unis. Ny momba ny fiara-miasa, fandriampahalemana, ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana no anisan'ny horesahana mandritra ny fitsidiana. C'est la première visite de son second mandat. Il a été déjà au Ghana en 2009, je crois. Et les pays ont été choisis par la Maison Blanche. Donc il y a le Sénégal, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, pour des raisons de coopération économique, de développement, de promesses d'avenir, d'un meilleur avenir politique. Disons qu'il a choisi, je pense, ces 3 pays pour plein de raisons. Il va rester une semaine au total sur le sol africain, ce qui est quand même une visite très significative, qui a donc, pour la Maison Blanche et pour le département d'État, c'est un moment de promesse pour l'Afrique. Fivahinana n'Andriamatoa Barack Obama aty Afrika io ihany koa no hanamafisana ny fampiroboroboana ny tetikasa IALI Young Africa Leaders Initiative izay efa natomboka ny taona 2014. Natokana ho an'ny tanora 520 hatramin'ny 30 taona ny tetikasa IALI ka anisan'ny maro izany ny tanora malagasy. Ny fitondrana Amerikanina dia manome fanofanana ny États-Unis ireo tanora ka ny tanjona dia hahatonga azy ireo mpitarika ary ho fanilo fampandrosoana amin'ny firenena neviny. Le bénéfice pour Madagascar de la visite et pour participer dans ce programme par tous les Young African Leaders Initiative, le YALI. Mandritra ny fitsidiana izay ataon'ny filoha Amerikanina Barack Obama aty Afrika Atsimo dia handray anjara amin'ny fihaonana iarahana amin'ny tanora Afrikanina izay atao Afrika Atsimo ny tenany. Ho an'ny Madagasikara manokana, anisany ao anatin'ny délégationna mikarakara ny fitsidiana eto Afrika ary tsenan'Andriamatoa Barack Obama ao Johannesburg ny ao anivon'ny maso ivoan'ny États-Unis eto Madagasikara.